Roger Bettelman, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsulouarif. Vous présente Ni Vava. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manulchawanao ni fampalalambavao. PEF, parcours études en France. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Mienany mpanjifa ny CVO raha nambaran'ireo mpivarotra fanafody. Ankoatra ny CVO, saika tsy ahitana ny vokatra avy amin'ny faritra malagasy firy intsony eny anivon'ny mpanjara fanafody amin'izao fotoana izao. Ahina iamafy ny kerehany amin'ny faritra Atsimonosy raha toa ka ho tara ny fiavian'ny rotsakorana amin'ity taona ity, hoy ny governoran'ny faritra Androy. Miandrandra vahaolana mazava vampitondra fanjakana ny fanavaozana sy fampivoarana ny tontolo ny fanabeazana. Arak'izany, andrasany rehetra ny vokatry ny fandraisana anjara amin'ny Madagasikara amin'ny fihaonana ny tampony momba io, izay atao any New York. Voasolokina teratany vahiny iray ny tompona tranombarotra teny Analakely ka hofatranona mpivarotra 80 ny very tamin'izay, nandritra ny enim-bolana mahery. Maresaka iraisa amin'ny pirenena tandindondoza ny fambolena ao Chine amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny fiakarany hafanana be loatra misy any an-toerana. Ahina arak'izany no mety isian'ny olana eo amin'ny famatsian'ireo sakafo novokarina avy amin'ity firenena lehibe ity. Ny antsiprian'izay. Finaritra tongoklasia tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao amin'ity ala ity tena ny araba ombapira ritso ary tsaiko ampanajana ihany koa ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia makasika ny vokatra CVO sy ny tsenan'izay amin'izao fotoana no isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Ny enany mpanjifa ny CVO raha nambaran'ireo mpivarotra fanafody nanaovana fanadihadiana ankoatra izay CVO izay. Saika tsy ahitana ny vokatra avy amin'ny farmasia malagasy firy intsony ihany koa ny eny anivon'ny mpanjara fanafody. Norinasa malagasy izay nanamafy ny fampidinana izy ireo hatramin'ny 300 isanjato ny famokarana ny CVO tao anatin'ny volana vitsy mirana Clara. Ny herinandro lasa teo, nilaza ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa nena ho 12 ny isan'ny marary Covid manerana ny nosy, raha toa ka miisa 27 izany ny herinandro ny 9 ka hatramin'ny 12 aogositra. Ity fihenan'ny tahan'ny olona marary Covid ity no voalaza fa anisan'ny antony fihenan'ny fanjifana CVO raha ny fanazavana. Taloha zay ao anatin'ny herinandro indray mahalany 10 boaty mihoatra an'izany. Raha amin'izao ao anatin'ny herinandro farafabetsany 3 da hoe misy fihenana be mihitsy le izy. Raha amin'izao fotoana aloha ny produit phare malagasy tsy manana afa-tsy telo aloha zay ny CVO dia ananambo. Taloha izy tena mandeha be fa ataontsika hoe nanomboka tamin'ity 3 mois teo zay tena tsy nisy vente tena midina be ny asana produit phare malagasy. Noho ny fihenan'ny mpanjifa, maro tamin'ireo fivarotam-panafody no tsy naka vokatra CVO nandritra ny volana maromaro izay. Ankoatra ny CVO izay nafatarana ny phare malagasy, tsy ahitana ireo vokatra lazain'ny phare malagasy fa vokariny ihany koa ireo fivarotam-panafody sendra ny mpanao gazety. Le CVO T, les gélules, de les curatifs, de les familiales, zay zao ny amidinay. Zay ihany zao ny amidinay ato aloha zao. Oui, bien sûr, mahafantatra mihitsy zay fa le izy moa zany tsy promouvoir an'zareo dia tsisy mahafantatra koa le produit any.
dia sarotra be no anananay an'ilay produit nefa après tsy misy demande la vente. Entsankilany nanamafy ny fisian'ny fidinany tahan'ny fanjifana CVO ny tompon'andraikitra teo anivon'ny fary malagasy ary nitondra fanazavana mahakasika ny antony tsy ahitana ireo vokatra hafa akoatra ny CVO eny amin'ny farmasia. Ny venton'ny CVO aloha hita sy tsapa fa nidina ihany koa nanaraka ny izay fidinan'ny marary ny Covid izay. Zay tsy complément alimentaire tsy voatery any pharmacie. Ny complément alimentaire dia rehefa eny amin'ny GMS afaka varotana malalaka ohatran'ireny biscuit na lafarine na fa. Toy izao no navaliny ny tompon'andraikitra raha nanontaniana mahakasika ny fidiram-bola ny orinasa amin'izao fotoana izao raha toa ka ny eny araka ny voalaza ny fanjifana ny CVO. Vola fanodonana ny orinasa dia avy amin'ny fivarotana ihany koa ny CVO plus. Ny CVO plus dia azo fantarintsika fa tamin'ireny valanaretina ireny dia nisy ny varotra eny amin'ny farmasia dia reny no ahafahana mihodina eto toerana. Ahafahana ihany koa manao an'ireo etude rehetra ho an'izay fanafody manaraka. Raha ny hita tsy mitovy ny faneho-kevitra ireo mpaninjara fanafody nanaovana fanadihadiana sy ny orinasa fary malagasy mahakasika ny vokatra CVO sy ireo vokatra hafa vokariny. Mampametra-panontaniana araka izany ny zava-misy. Mbola marisarisa amin'ny fanjifana ny vokatra malagasy ve ny maro amintsika sa ny orinasa fary malagasy mihitsy amin'izao fotoana no misy olana. Fanontaniana mipetraka ihany izay fa hiazo ny tapany atsimo sy ny resaka kere kosa indray isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ahina mafy indray ny kerehany amin'ny faritra atsimo nosy raha toka ho tara ny fiaviany ny rotsakorana amin'ity taona ity. Hoy ny governorany faritra Androy ho fiomanana amin'izay isy ny fanomezana katsaka amin'ny landra 200 taona avy amin'ny programme alimentaire mondial izay ho volena ao amin'ny faritra Vakinakaratra Onona saina. Manaitra ny tompon'andraikitra isan'ny tokony ny governoran'ny faritra Androy izay toerana ianjadian'ny kere fa mety hiverina indray ny tranga tamin'ny taona 2022 raha tsy misy ny rotsakorana atao anatin'ny enim-bolana. Fa raha tsisy rotsakorana ao anatin'ny 3 volana na enim-bolana dia hina ny hanao langage médical hoe isian'ny rechute satria ny antony dia ny famokarana bageda na ny vomanga zao dia tany amin'ny fiantombohan'ny taona ty namokatra be zahay. Nefa izay misy paradigme ihany koa satria rehefa vokatra ny bageda ohatra dia zay moa ny fomba fiteny tanora azy hoe dakaina fotsiny. Ny balahazo na ny mangahazo dia io no tena famboly ihany. Nefa amitsika miresaka zao tsy namokatra mihitsy tany taona ty. Raha ohatra ka 70 isanjato na 70 isanjato ny olona nitratrany zay tsy fanjatretra sakafo sy ny kere zay tamin'ny taona lasa dia efa mihena hatrany amin'ny 20 izy miresaka amitsika miresaka zao fa ahina ny mbola hitomboany zay raha ohatra ka tsisy rotsakorana. Manoloana io velarantany 500 hektara ao amin'ny faritra Vakinakaratra no volena katsaka ka ny vokatra 210 taona amin'izany hovidiany ny programme alimentaire mondial amatsiana ny banki-tsakafo any amin'ny faritra Androy hiadina amin'ny kere. À travers un programme qui amin'ny alalan'ity programme famokarana katsaka ao amin'ny faritra Vakinakaratra ity azo tombony ireo tanora sy tantsaha noho izany hiteraka asa. Azo antoka ihany koa ny fiarina satria ny PAM no hividiny 700 ny vokatra ary izany dia hoentintsika hanohanana ireo vahoaka any amin'ny faritra atsimo ianjadian'ny kere. Ity fomba fiasa ity izay tokony haparitaka amin'ny faritra hafa noho izany ahitana vokatsoa maro mamokatra ny ankilany ny hovidiram-bola mahazo sakafo ny andaniny. Pour justement soutenir les gens les plus vulnérables du sud. Ao anatin'ny fiara-miasa eo amin'ny efatota ny ministeran'ny fambolena no iantoka ireo pitsopitsony ara-teknika, ny PAM no amatsy ny masom-boly katsaka manodidina 520 taona ary ny faritra Vakinakaratra no anara-maso ny voly sy iantoka ny fandriampahalemana amin'ny velarantany 500 hektara izay anatanterana ny fambolena. Ny programme alimentaire mondial ihany koa no iandraikitra ny fitaterana ireo vokatra hiazo ny faritra Androy ary efa nilandalana amin'izay ny fanamboaran'ny faritra isitraka ny tetikasa ny toeram-pitehirizam-bokatra. Araka izany, tsy hanafatra sakafo avy any ivelany tahaka ny teo aloha intsony ny PAM amatsiana ny faritra ianjadian'ny kere any amin'ny faritra atsimo fa hovokarina eto an-toerana ny ankamarony. Ankoatra izay, manoloana ny fiakarana avy telo eny ny vidin-jezika ankehitriny, izy ny fiara-miasa amin'ny Banque africaine de développement hoy ny ministra tompon'andraikitra ho famahana ny olana. Fa efa misy ny ezaka ataon'ny fitondram-pandrakana miaraka amin'ny
ireo mpiara-miombinantoka ihany koa zay anapariahana eran'ny nosy zezika zay amin'ny vidiny tena mirary isy hetsika lehibe iarahana amin'ny mpamaty vola ary ny banque africaine de développement moa io zay nanaika ifanohana amitsika amin'ny famatsiana masomboly sy zezika am'ireo tantsaha hanoma hiatrehana ny fotoam-pamokarana zay ho avy ezaka koa no mba hitodika am'izay amin'ny fampiasana zezika biolojika fampiasana compost satria zezika chimika de efa fahitatsika fa sady lafo no mila afarana andrasana izay vaolana entina fitondram-panjakana izay ary antenaina hiparitaka manerana nosy ositrany tantsarehetra tontolony fanatanjahantena kosa indray dia tsy ampy ny fandraisana anjara ataon'ny fitondram-panjakana amin'ireo atleta malagasy hoy ny filohan'ny komity olimpika raha nitsidika sanankahely ireo ekipany maki 7 vehivavy tetsy amin'ny kianjany maki andota-penaka ny maraina teo mbola fanontaniana mipetraka ihany koa hoy ny tenany mahakasika ny lalao nosy ho raisiny Madagasikara ny taona 2024 izay mbola tsy misy andraikitra mazava raisiny gouvernemanta hatreto Gaeton Andriatsilavo. Andraikitry ny fanjakana ny manomana ireo atleta malagasy ahafahana miatrika ireo fananana iraisam-pirenena isan-karazany. Hoy ny filohan'ny komite olimpika raha nitafa sy nankahery ireo mpilalao ao anatin'ny maki 7 vehivavy izay hiatrika ny tompon-daka eran-tany an'ny kapitaonina Afrika Atsimo ny volana septambra ho avy izao. Tokony ho tanterahany ny fanjakana ny fampanantenana nomeny ireo atleta raha ny fanazavana ahafahana mahita vokatra tsara. Ka zay teneneny koa hoe tokony jerena manokana io préparation na regroupement n'ireo ankizy ireo. Tamin'ny 90 tadidiko tsara fifananana zany tsika. Tous les 40 jours mana 10 jours ny équipe nationale. Zao fa akaiky le izy. Je tena mila ao anatin'ny 40 jours mila 20 jours misy regroupement fo. Nampanantena moa omena hôtel ankizy de tena mangataka za mba atao faran'izay haingana le izy mba afahatsika mahita vokatra tsara. Nandritry ny fandraisana ny Ankoay Madagasikara teny avoloha farany teo, nanamafy ny filoha fa anoana ny fanatanjahantena malagasy, ka isy ny fandraisana ny tanana manokana, ny fanomanana ireo ekipa zazalahy, hiatrika ny fananana ho tompon-daka eran-tany. Nambarany ihany koa fa tsy isy taranja ho adino ary isy fiaonana lehibe ho tanterahany miaraka amin'ireo atleta rehetra izay hiatrika ny lalaon'ny nosy ny taona 2024. Ny lalaon'ny nosy izay mbola tsy fantatra mazava hatramin'izao. Raha tena ho raisitsika ty lalaon'ny nosy ty dia aoka tena ho raisitsika amin'ny norme tokony handraisana azy. Na amin'ny pression raha zao fa mandeha avy amin'ny nosy rehetra hoe hisy ve le isa tsy hisy ina moa ny ataoko ty jeu politique io jeu politique. Donc zany misy andraikitra lehibe ny gouvernement hatramin'ny androany mbola tsy hisy izay zavatra zay. Hatreto raha ny fanazavana hatrany tsy hita ny fanjakana ka ireo fikambanana isan-karazany no manohana arak'izay eo ampelantanany ireo atleta malagasy. Androany ohatra nanolotra 10 tapitrisa ariary ho an'ny maki 7 vehivavy ny filohan'ny komite olimpika ho fanohanana azy ireo amin'ny fiomanana sy ny fanazarantena. Araka ny efa fantatra, ny ekipany Australia no ifanandrina amintsika eo amin'ny dingany ampahavalon-dalana. Ny fiadina izay ho tompon-daka eran-tany amin'ny taranja rugby 7 vehivavy izay atao an'ny kapitaonina Afrika Atsimo ny 7 hatramin'ny 12 septambra ho avy izao. Fa tsy tokony asiana tombo sy alina ny fijerena ny taranja ara-panatanjahantena tsy ankanavaka raha tiana ny siny fahombiazana ao anatin'izay sy atafitana any amin'ny sehatry ny matianina kokoa miresaka izay matianina izay hatrany fa ao anatiny taranja bola kitra kosa indray. Maro ny dingana tsy maintsy lalova ny mpilalao bola kitra malagasy ahafahany miditra amin'ny sehatry ny matianina indrindra ny fivoarana eo amin'ny tontolo iraisan'ny pirenena ankoatra ny fidirana ao anaty kluba. Mila manana ny talenta sy ny traikefa ampy handresen-dahatra ny kluba ny velany ny mpilalao raha ny faneho-kevitry ny kapiteny ny Bariado Madagasikara teo aloha Andriatsima Fanevima. Nanova ny lazany ny baolina kitra malagasy ny dingana vitany Bariado Madagasikara nandritry ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika ny taona 2024 izay nahatafiakatra ny Madagasikara teo amin'ny dingana ampahefadalana. Ankehitriny tsy mitsaha mitombo ny tanora miditra anatin'ny kluba ara-dalàna
Ankoatra ny fikasana andrafitra ny ekipam-pirenena, ny ho lasa mpilalao mantianina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no fanirian'ny rehetra. Tanjona izay mila dingana maro hoy ny kapiten'ny Barret de Madagascar teo aloha. Tsika tsy afaka mitondra ankizy any ivelany raha tsy valo ambin'ny folo taona. Fa ho anahy manokana dia na city na club hafa raha misy ankizy mety ho any amin'izany toerana mamaky amin'izany ohatrana tamin'ny fotoana any no za rehefa lehibe vao lasa tany dia raha mérité izy ny afaka hoentina any. Fa kosa nefa misy fetrikeva maro ny tsy maintsy fampiarahana vao afaka mitondra ankizy satria mety manana club dimy enina ianao ka raha hitovana ao jeu anankiray dia mety tsy nampapo amin'izareo dia mety miditra dia lalana. Ka izay zavatra izay zany mila ataontsika tsara hoe rehefa manao zavatra dia loha atao zavatra matroka tsara ahafahany ireo ankizy avy aliana mba misitraka amin'ny izy tokoa. Manomboka eo amin'ny 17 hatramin'ny 14 taona ny salan-taona saza tokony idiran'ny mpilalao, indrindra ny tanora malagasy anatin'ny kilioba raha misy fikasana hiditra anatin'ny sehatry ny mantianina. Raha ny zava-misy ankilany, tsy mbola manana enti-manana sitrakefa ary ny lafiny ara-teknika handraisana ny tanana azy ireo ny ankamaroan'ny kilioba malagasy. Antony fanohanany ny mpiara-miombona antoka ny kilioba iray eto Andrenivohitra. Izany hoe malohany izahay manampy ny mpiarabelona, manampy ny tanora satria izay mantsapa mihitsy hoe ny tanora no avy ny firenena ka mendrika sy tsara ny manohana azy ireo ao anatin'izay famolavolana azy ireo olombana izay. Ny fidiranay zany fanohanana ny club io dia isandrahaka zany hoe hiaitombo ny capacité d'accueil afahana mandray ny tanora ho be azy ao anatin'izany. Androany no tontosa ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa ho fanohanana ny kilioba voakasika izay azahoana tantsotroka mandritry ny 5 taona. Tanjona ny fandraisana anjaran'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny fampivelarana ny fanatanjahantena, indrindra ny taranja baolina kitra, izay mifandraika amin'ny fanatanteran'izy ireo ny fanampy momba ny RSE na ny responsabilité sociétale des entreprises. Tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray dia misy 12 amin'izao fotoana ireo voasambotra mpitandro ny filaminana taorian'ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra teo anivon'ny Université any Manday ao Toliara. Tota amin'ity androany ity ny fifandonana teo amin'ireo mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana tany Antoerinakolo Toliara. Niverina noho ny fihetsiketsehana androany maraina ireo mpianatra teo anivon'ny Université any Manday Toliara hatramin'ny 1:30 atoandro. Nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo mpianatra. Hatreto misy 12 ireo voasambotra ary hanantanterahana ny fanadihadiana raha ny fanazavana avy eo anivon'ny zandarmaria-pirenena. Tsy mpianatra avokoa ireo nanao ny fihetsiketsehana ary nisy ireo mpanararoatra raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Niverina ny lamina tamin'ny ankapobeny ny toetra ratany Antoerina tao aorian'ny 12 atoandro. Tsy aivina. Ny fitakiana ny vadim-pianarana no antony nanaterahan'ireo mpianatra ny fihetsiketsehana tao amin'ny Université any Manday Toliara nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Ao anatin'izay tontolon'ny fampianarana izay hatrany miandrandra vahaolana mazava vampitondra fanjakana ny fanavaozana sy fampivoarana ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Araka izany, andrasany rehetra ny vokatry ny fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ny fionana an-tampony izay atao a New York momba ny fanavaozana sy fampivoarana ny fanabeazana ny volana septambra ho avy izao. Gaeton Andriatsilavo. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly fa andray anjara amin'ny fionana an-tampony any New York momba ny fanavaozana sy fampivoarana ny fanabeazana amin'ny ankapobeny manerana izao tontolo izao ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Fionana an-tampony izay ataony 9 ny 7 ary ny 9 volana septambra 2024 avy izao. Mandritra io fionana an-tampony io, isy ny fanambarana ny Déclaration nationale d'engagement de Madagasikara mikasika ny fanabeazana izay ataony filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny 7 septambra 2024. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fivorim-be 17 ny firenena mikambana amin'ity taona 2024 ity. Raha ny tatitra navoaka ny UNICEF ny taona 2024, maro ny fasarotana tsy maintsy hosedrain'i Madagasikara raha toa ka hanatsara ny rafitra fanabeazana. Isan'izany ny hoe ankizy ray amin'ny 3 ihany no havita ny fanabeazana fototra. Ny fianakaviana no mizaka 700 ny fandaniana, miverimberina mifandraika amin'ny rafim-panabeazana. Ny 20 ny mpampianatra ihany no mpiasa mpanjakana ary ny 70 tsy manana diploma ahafahana manao ny asa fampianarana. Any amin'ny faran'ny fanabeazana fototra, ny 70 ny mpianatra no manana fahaizana farany ambany indrindra momba ny famakian-teny frantsay ary ny 20 kosa ny matematika. Ankoatra ireo rehetra ireo ny lafiny fototra fitrasa.
voambolana ro samy manana ny asiny ary tsy afa-misaraka ny fampianarana sy ny fanabeazana. Samy manana ny ambarany mahakasika izany avokoa ny olo-pirenena tsirairay avy ary samy miaiky ankehitriny fa marary ity tontolo iray ity eto Madagasikara. Ny fampianarana sy ny fanabeazana nefa no fototry ny fiainan'ny firenena ka mila vahaolana matipaika sy maharitra ary indrindra fanatsarana bebe kokoa hatrany. Lafomba vao hafa kosa indray dia tsy mbola voakarakara ny 20 isanjato amin'ireo fako plastika eto Madagasikara raha ny antotanisa. Navoaka ny teo anivony PNUD nanamavy izay ihany koa ny orinasa iray izay manangona ireo fako plastika eto an-drenivohitra. Izay nahatsikaritra fa tsy mitsaha-mitombo ny fako plastika avy amin'ireo orinasa sy fokotany maro. Manomboka ny tokantrano ny tokony hipetraka ny finiavana amin'ny fisokajiny ireo karazana fako, indrindra ny mora sy ny sarotra levonina toy ny plastika ho fisorohana ny fiparitahan'izay. Fako plastika sy fako nabaoritra manodidina ny 7,000 taona eo no raisin'ity orinasa ity isan-kerinandro. Antotanisa izay azo lazaina fa niakatra tao anatin'ny herintaona ny sokafan'ny orinasa raha ny fanazavana. Ireo fako plastika avy amin'ny orinasa maromaro eto Antananarivo, eo ihany koa ireo fako avy amin'ny fokotany samihafa no raisin'ity orinasa ity, ka avadika ho akora fototra indray. Mandridina ny 520 ireo fokotany anangonana fako amin'izao fotoana ka iaraha-miasa amin'ny RF2 iny fotony. Ny protection de l'environnement satria izay manao recyclage dia revalorisation an'ireo zavatra ireo zany mba ho lasa zavatra hafa. Zay zany aloha ny question environnement sady manadio tanàna zany zay. Zany hoe izay olona manasitra aty aminay zany dia ireny zany lasa sortir tsy lasa any an-dralanitra. Zany ohatrany hoe tsy gâché zany le izy fa lasa mihodina zavatra hafa. Zay zany le resaka recyclage, protection de l'environnement. Deuxièmement, mampihitsy indépendance économique le izy satria tsy dépendant amin'ny importation intsony le industriel satria lasa matière première le zavatra ameny an'zareo. Tanjona ihany koa ny ampianatra sy amolavola ireo mponina isan-tokantrano hanao fisogajiana ireo fako plastika tsy hiparitaka. Manomboka amin'ny 500 ariary hatramin'ny 500 ariary no andraisana ny irekilao amin'ireo fako plastika ireo. Isan'ny antom-pivelomana ireo olona marefo eny anivon'ny fokotany moa ny fanangonana ireo fako plastika isan-kerinandro. Ireo plastika ireo ohatra afaka ampiasaina ho lasa tavoahangy hafa. Zany hoe tavangina bouteille le rano reny hafa fa misy hoe pourcentage na plastique recyclé le izy. Afaka koa atao zavatra hafa plastika ihany koa ohatra hoe reny tuyau reny, les tuyaux, les tubes orange reny, afaka atao sachet recyclé, be da be zany zavatra afaka atao amin'izy io. Ankoatra ireo orinasa, mandray ireo fako plastika avy amin'ny tsirairay ity orinasa manangona fako ity. Anjara asany CTCV ny manadio ireo tavoahangy plastika ka manao ny sokajy ho avadika akora fototra indray. Manoloana ny fiparitahan' ireo fako amin'izao fotoana, isy ny dedikasa izay iarahany komina Antananarivo sy ny Fidy. Efa miara-miasa amin'ny commune, misy projet Atsoazy mi-impacté 1000 collecteurs. Zany hoe reo 1000 collecteurs reo zany misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny Fidy sy ny commune ho ampianarina collecter les déchets aterina aty aminay dia avy eo izy mahazo vola. Io vola io moa zany arakaraky ny ahitany zareo an'le fako no azahoany vola. Zany hoe imotivena zareo mihitsy zany le izy mba ho fidiram-bola maharitra ho an'zareo le izy. Tonga tao anatin'ny fotoana ndoka isika izao mahakasika ny fisolokiana nataona teratany vahiny iray ny tompona tranombarotra teny Analakely. Ka very tamin'izany no fa trano nampivarotra 60 nandritra ny enim-bolana mahery. Eo ihany koa ny momba ny literatiora malagasy rehefa avy eo no anaratsika izay. Tes chaînes malgaches préférées, tes actualités, tes divertissements, tes musiques, tout sur ton smartphone, en direct ou même en différé. Maintenant c'est possible avec Telma TV, où tu veux, quand tu veux. Le futur est dans ta poche et tes chaînes préférées sur ton smartphone. Tape vite le *100 étoile 6 dièse et inscris-toi sur Telma TV.
Telma TV, safidy tsotra malagasy. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Efa fantatrareo ve fa fety ny ankizy eny magasin Aigle d'Or rehetra amin'izao vakansa zao? Isaky ny asabotsy ny 13 aogositra hatramin'ny 17 septambra izao dia safidiany ny Aigle d'Or izay ilain'ny ankizy rehetra amin'ny fidiran'ny mpianatra. Fa sady azo kiraro, kitapo, trousse vaovao ny ankizy no ilalao iaraka amin'ny mpanentana ary mbola azo cadeau coffret bonbon, joliment bon. Tongava any magasin Aigle d'Or akaiky anao ampifalin'ny Klonge. Bonbon JB, joliment bon. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Tapania faharoa amin'ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba hatrany atomboky lahy sy atomboky vavy ho anao izay mbola tafaradalana aminay amin'izao oro izao. Isan-tarantsika izany nomena sehatra manokana ireo tanora malagasy misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana mandritra ny foire de l'agriculture izay nanomboka tamin'ity androany ity. Ny 700 ireo mpandray anjara izay tanora avokoa, maro ny vokatra hita mandritra ny hetsika toy ny fanodinana ny lafarina, mangazo sy ny sisa. Nela Ranevson. Tatsamy velona amin'ny fambolena avokoa fa ny 320 isan-jato ny tokatrano malagasy raha ny antotanisana avoaka ny Instat ny taona 2024 ka ny 127 isan-jato amin'izany ny eto amin'ny tontolo andrenivohitra ary ny 20 isan-jato kosa any amin'ny tontolo ambanivohitra. Efa maro ny tanora no misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao. Seha-piatrina izay mivoatra amin'ny fikarohana maro samihafa ataon'ny tanora. 700 isan-jato ny mpandray anjara mandritra ny hetsika foire de l'agriculture nanomboka androany no tanora avokoa. Zao fotoan'izao moa ny tanora dia efa hita hoe misehatra ao anatin'izay hoe fanodinana vokatra izay, misehatra ao anatin'izany hoe fandraharana izay. Dia ity hetsika ity zany dia anisany anampy an'zareo hitady an'izay lalam-barotra izay, hitady hoe fanatsarana zany amin'ny produina ny zavatra prantiany zareo. Moa zany dia maro izy ireo, misy ny avy any amin'ny sampandrarana ny ministère, misy ihany koa ny avy amin'ny sampandrara public moa zany izay ny ilazantsika anazy eo amin'ny 40% an'ny mpampiranty zany dia tanora avokoa ny amity. Maha hoe tanora mpandrarana azy moa zany dia manana création manokana, dia izay création any manokana izay no valorisena mandritra ny hetsika. Misy ao manodina manao hoe vomanga avadika lafarina, misy ihany koa manao fruits séchés, maro zany ohatra tsy ampozinao zany izy fa hoe manao zavatra hafa izy dia izay le ama hoe mpandrarana azy, manao création ana zavatra vaovao. Maro ny vokatra voahodina atolotra ny tanora mandritra ny hetsika toy ny cacapigeon vita amin'ny lafarina mangahazo, eo ihany koa ny mofo vita amin'ny vomanga.
misy karazany tsirony kakapigeon vita amin'ny mangahazo toy ny chocolat, yaourt, coco, eo ihany koa ny tsiro masira toy ny tongolo gasy, ny tongolo, ny menthe ary ny fromage. Ary voasokajy ho isan'ny produit de gamme ity vokatra vaovao ity, ary manomboka amin'ny 3,000 ariary hatramin'ny 4,000 ariary ny vidiny. Misy tombony amin'ny resaka fahasalamana ihany koa. Zany maka le vokatra avy any amin'ny tantsaha efa avy aveo misy olona miara-miasa aminay mamadika le izy ho farine dia aveo zay no mampiasa an'le izy ohatran'ny hoe farine de blé fa le izy fotsiny hoe farine de manioc. Indrindra aloha le izy ara-pahasalamana ho an'ny olona diabétique, tensionné, misy cancer, mandrisika zareo zany zay hoe mba hanjifa an'le kakapigeon vita amin'ny farine de manioc. Natonga ny nanao alizy satria mahazatra ny olona manko dia le kakapigeon masira dia nieritreritra zay hoe aleo mba handramana hoe zany coco sy chocolat zany hoe dia hita nefa nivoaka tsara le izy dia zay mahatonga le izy noentina eto androany. Tombony ho an'ny tatsany fisian'ny foara sy fampirantiana toy izao izay miteraka lalam-barotra ho azy ireo ary mampivelatra ihany koa ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena. Ny 28 aogositra ho avy izao no ifarana ny anjian'ny faharoa amin'ny fort de l'agriculture. Izay ny mahakasika ny foara fa raha ny eny ivelan'ny foara kosa indray dia manomboka liana amin'ny vokatsoa samihafa manodidina ny zavamaniry manome hanitra. Ny malagasy amin'izao fotoana maro araka izany misafidy ny amboly ny hazo manokana ka mividy izany. Eny anivon'ireo mpivarotra zanakazo samihafa eo ihany koa ny mahakasika ireo hazo gasy izay tsy mbola fantatry ny tanora ny ankamaroany. Mivelatra amin'ny tolotra hafa ireo mpivarotra zanakazo, miova ho izy ireo ny filan'ny olona ankehitriny amin'ny fambolena zanakazo, eo ihany koa ny fitadiavana zavamaniry manome hanitra. Maro amin'ireo malagasy no misafidy ny amboly ny azy ireo manokana. Ny plante aromatique manjifa ny malagasy mandrifa ihany koa ny amin'izao vanim-potoana misy antsika zao zany dia ao anatin'ny rotoroto ny olona dia miezaka zany zahay mamerina ny vokatra biolojika. Alaina le plante aromatique satria raha mbola mafy an'iny izy dia mbola ela nefa izy efa te hampiasa dia tonga dia efa lehibe ohatran'izao zany dia iny no atao anaty pot dia hoentiny any tokantranony dia iny to dia mampiasa dia mitango dia mampiasa zany sady ara-pahasalamana izy amin'izay fotoana izay no ihany koa fafinaretana satria dia zavatra amvoleny tao ihany no ampiasainy. Maro ny tanora no tsy mahay ny fampiasana ny hazo gasy sy tsy mahalala izany ka misy ny fanazavana sy torolalana ho azy ireo mahakasika ny zavamaniry misy eto Madagasikara. Raha mahafinaritra anay zany dia mba mizara mampahafantatra satria raha ohatra hoe izany hazo gasy izany fotsiny izao dia ny ankizy amin'izao fotoana izao tsy mahafantatra an'izany hoe inona izany. Dia izay zany hoe zahanay trandrana, sy zahana atao, hoe zahana avoaka. Dia mamokatra plante aromatique. Anisan'izany ny thym, romarin, basilic, menthe, verveine citronnelle, coriandre, persil, céleri, eo ihany koa ny laurier sauce. Izay zany ny plante aromatique. Eo ihany koa ny hazo gasy isan-karazany. Tahaka ny mandravasatra, fanazava, ny tsitoavina, ny fahamelona, ny borona, ny mpanjakabe ny tany, misy maro isan-karazany zany izy ireo fa santonany ihany izy izany. Eo ihany koa ny plante médicinale tahaka ny artémisia, ny ravitsara, ny consoude, ny kinimpotsy. Efa hiditra amin'ny vanim-potoana ny fambolena-kazo amin'izao ka efa maro ny fanafarana zanakazo indrindra ny hazo gasy. Lafomba hafa kosa indray dia nitoteny Mahamasina anatin'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ny androany. Ny hetsika ara-tsosialy famarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary sahana ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga. Tanjona ny anampiana sy anamavanana ny fampidirana mpianatra ho an'ireo ray aman-dreny Abraham Randriamanana. Voalohany ho an'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingana ny VMMM tamin'ity taona ity ny fanatanterana ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ho an'ny commune Antananarivo renivohitra. Teny Mahamasina ho an'ny androany no nisian'ny hetsika. Avampony amin'ny vidin'ireo fitaovam-pianarana ireo ray aman-dreny nanjifa nandritra izany. Nahafantarako ny tsena tamin'ny radio dia cahier, stylo, protège izay zany ny vidiana aloha. Misy fihenam-bidy kely zany aloha ny eto raha oharina ny tany amin'ny hafa. Tena zava-dehibe mihitsy satria mba hita zany ny raha arakaraka ny fahaseranana amin'izao fotoana zany hita n'le mba fihenam-bidy azo amin'le
vidin'entana dia misaotra ny VMM amin'ny hetsika ohatr'izao satria hita manampy an'ny ray aman-dren'ny mpianatra zany le hetsika ataony dia ny rariana mba hitohizany foana isa-taona. Kabidibe tonga ka itony faly mihitsy aloha am'izao satria mba mahazo an'itony morako raha ohatra zao hoe any ambany tanàna zao mahita aty mety azakazaka maka aty satria tsy fantany hoe misy an'ity ety da zay avy any ambany tanàna any makana maky aty dia misaotra ny mpanao hetsika aloha fa tokony hamparitaka le zavatra ohatrany zao mba ho hitan'ny olona mamporisika ny ankizy hianatra ary manala ny fahasahiranana ho an'ireo ray aman-dreny ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary varotany VMM indrindra amin'izao fanomanana fidiran'ny mpianatra izao raha ny fanazavana. Ny olona zany dia tonga maro satria na tany Besarety ny tany Andravoahangy ny hetsika omaly dia efa betsaka ny olona zany tsy nahazo tany dia nanenjika anay aty amin'ny parten'ny Mahamasina indray zany zareo dia manampy ny ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra zao satria efa hita ihany ny fahalafosan'ny fitaovan'ny mpianatra dia izahay vehivavy malagasy miara-miainga zany dia miezaka manampy ny ray aman-dreny. Mampiavaka zany dia mba hita eto aminay daholo ny fitaovana tena ilain'ny mpianatra rehetra, ny cahier, ny stylo, ny prothèse, ny règle. Fa ny kalitao koa zany mba amin'ilay tena mba ilain'ny mpianatra amin'ny fijerena amin'ny maso zany dia mba mazava tsara daholo ny linina rehetra. Isa-taona zany dia ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga izao hetsika izao fa teto amin'ny Tanaville zany zay no nanomboka tamin'ity taona ity zany dia hoe zahanay toy tsy hijanona zany asa ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga zany amin'ny fanampiana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Iny amin'ny boribory-tany fahaefatra ho an'ny Rampitso Alakamisy no hanohizan'ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ny famarotana ny fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ary nambaran'ny tompona andraikitra. Fa tontosa tamin'ity androan'ity ny afokonandoha iraisam-pirenena mahakasika ny afatsiarovana sy fanomezam-boninahitra. Ireo mpampianatra nodimandry fantadaza teo amin'ny sehatry ny fampianarana littérature teo anivon'ny École normale supérieure Ampefilo ny littérature malagasy izay mbola manana ara-mitazona ny alanjany amin'izao fotoana. Raha ny fanazavana Daniela Mino Arso. Ilaina ny fisian'ny tambazotra tserasera amin'izao fotoana eo amin'ny lafiny fampandrosoana sy fampivoarana ny literatura malagasy eto amintsika raha nambaran'ny mpanabe Androany. Ny firoborobon'ny teknôlôjia izay isan'ny manomevana ny fampiarana ny literatura ambava ho literatura antsoratra. Ho anay mpanabe zany eo anolohan'ny firoborobon'ny teknôlôjia zay tena raitra efa raitra izy zao dia io zany ampianaran'ny mpianatra zany dia hoe ny literatura ambava ireo azo raisina antsoratra ohatra ny ataonareo zao zany ohatra hoe manao sova zany za zao dia efa raisin'ny mpianatra amin'ny soratra na amin'ny feo zany dia alefa any amin'ny FB dia manerana an'izao tontolo zao zany mahita an'iny ohatra hoe manao angano dia alefa amin'ny MP nareo reo zany dia vetivety dia miparitaka. Ka izay zany mahatsara ny fisian'ireo teknôlôjia vaovao reo anaparitahana ny literatura antsika eto Madagasikara na ambavy io na antsoratra io na iraina io dia atao daholo zay zavatra zay. Ankilany akoatra ireo mpanoratra zokiny eo amin'ny sehatry ny kanto tanora maro ihany koa no liana amin'ny resaka literatura eto amintsika amin'izao raha ny fanazavana. Tena tafita tokoa satria raha ohatra ny literatura antsoratra andresahana dia fa be dia be ny ankizy nanao mémoire mikasika ny literatura isan-karazany literatura na tany an-dafy na eto Madagasikara dia tena nahavelom-bolo anay zany ho andreo mpanoratra. Zay moa vao mitendry antsika hoe mpanoratra dia fa olona maty zay hoe ry Edendre Malala, ny Avaramana Antoine, ry Dox sy ny sinisa dia hoe olona maty zany. Misy olona raha makao amin'ny UPM ianareo na makao amin'ny faribolana sandratra misy tanora tena mahavelom-bolo mihitsy ny fahatafitany izany literatura zany. Tontosa Androany ny fikaonandoha iraisam-pirenena natokana ho fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra any Rahajanahary Lala Desiré ary Andriamana Tsilaviseta izay mpampianatra nodimandry fantadaza teo amin'ny sehatry ny fampianarana ny taranja literatura na antsoratra izany na ambava ary ny riba ny sorabe sy ny maro hafa teo anivon'ny École normale supérieure Ampefilo. Raha tsy ahivina ny literatura ambava no nampiasaina teto Madagasikara fa iny noho ny tsy fahaizan'ny malagasy nanoratra. Nanomboka teraka kosa ny literatura antsoratra tamin'ny fotoana natongavana ireo misionera anglisy izay nampianatra nanoratra ny malagasy. Trangam-piarahamonina kosa indray dia voasolokina teratany vahiny iray ny tompona tranombarotra teny Analakely ka ho fatranona mpivarotra. 70 no avery tamin'izay nandritra ny embolana mahery efa namoahany fitsarana didy fisamborana. Ilay teratany vahiny saingy tsy nisy ny avis de recherche nivoaka hoy ny tompotrano noho ny kolokolo eo anivon'ny fitsarana onona saina.
Teratany vahiny iray no manofa ity trano lehibe etsy Analakely ity ary mampanofa izany indray avy eo ho ana mpivarotra mahery ny 20 ary tahaka izay ihany koa ny eny tsara lana. Taty aoriana nahita ny tompotrano fa osoka avokoa ny taratasy rehetra nampiasainy ity teratany vahiny ity ka napiakatra ny rà eny anivon'ny fitsarana. Manao osoka, manao tsy marina taratasy osoka nampiasainy hatraiza hatrany amin'ny tribunal, hatrany amin'ny manana taratasy izy hoe afahany miditra ao nefa ny tsy normal daholo ny lalana nalehanay nefa ara-dalàna tsara manao osoka izy noho izany mangataka izay hiala amin'ny trano. Efa misy ordre mampisambotra anazy. Efa nisy ny didy fampisamborana io teratany vahiny io navoaka ny fitsarana ho hatrany ny tompotrano saingy tsy nisy ny avis de recherche nivoaka hatramin'izao noho ny antony tsy mazava eo anivon'ny fitsarana. Voabody ny fananana ary hofantrano matapitrisany no very vokatra ity fisolokiana ity. Manoloana izany napakevitra ny tompotrano fa tsy mandofa ny ireo mpivarotra mandra-pilaminy toedrara. Fantatra ankehitriny ary voaporofa mpanao osoka sy fampiasa osoka ary mpisandoka misolo tena olona dia matoky ifaingy tamin'ny fampiasana procuration authentique izay nahafahany mijanona sy mampiasa ireo tranko ireo tsy ara-drano ka andraisan'ny vola sy hofantrano amin'ny fomba tsy mentika nanomboka amin'ny volana avril 2022 hatramin'izao. Faharoa, nanamafy izany osoka izany ny tompon'andraikitry ny commune tao Andranohitra Itosy izay laza fa tsy ny tompon'andraikitry ny commune ny ao amin'ny procuration authentique nataony Gofaingy. Misy ny didim-pitsarana mampiditra ponjany Gofaingy tamin'ny volana Jolay 2024 mahakasika ireo elikabevavana ataon'ireo ka mbola mitohy ny fikaroana sy fitadiavana izany ankehitriny mba hampidirana azy amponja sy amin'ny tanin'ny sazany. Noho izany rehetra izany dia ampahafantariny anareo rehetra mampanofa ny tranko eo amin'ny boxa tsy akanavaka Analakely sy tsara lalàna fa tsy misy intsony mandofa trano amin'ny Gofaingy manomboka izao. Lazaina anareo fa tsy misy hofany box alohanareo fa mampiasa gratuit ny toerany anareo mandra-pisiny fepetra vaovao izay ho ampahafantarina anareo. Tsy hita tena tery nilay teratany vahiny na ny mpiara-miasa aminy tamin'ity androany ity. Ankoatra izay, ny lanja sorabavety ho fanairana ny fitsarana manoloana ity raharaha ity toy ivelan'ny tranombarotra tetsy Analakely sy teny tsara lana ireo tompotrano. Ivenina kely ao anatin'ny pejin'ny kolotsaina sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Mahazo vahany ireo kolotsaina vahiny raha eo amin'ny tontolon'ny mozika no jerena amin'izao fotoana. Mora ho an'ireo vahiny ankilany mampiditra ny kolotsaina sy ny sanganasany eto amintsika raha toa ka sarotra ho an'ny malagasy mampiditra ny kolotsaina sy ny sanganasany any ivelany. Hoy ireo mpanakanto mivohy ny roka malagasy izay karakara hetsika miaraka ny alahady ho avy izao. Sehatra iray maneho ny maha-izy azy ny firenena ny kolotsaina. Amin'izao fotoana mibosesika eto amintsika ireo kolotsaina vahiny ary ny mpanakanto no miezaka mamadika izany hifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy. Tsy maintsy efa voazarazara foana ny alehan'ny sain'ny olona eo amin'ny zavatra tiana. Ny atao amin'ny fianakaviam-ben'ny roka moa izany ny tena mahaliana alohany dia ny fifankahitan'ny mpinamana, ny fiarahana amin'ny fahalevanjana anatina kianjana fampisehoana, fedala-dalàna madinidinika, ilay kolotsaina roka mihitsy manko nohatra ny kolotsaina hafakely ary mila fitiavana mahery vaika be izany vao tafiditra ao amin'ilay izy. Dia tsy maintsy hoe famiainga any amin'ny fahasasana any sy ny fahatanondanana entina ny fahalehibiazana hovaina amin'ny ray aman-dreny dia izay no vao tafiditra amin'ilay roka. Dia lasa ohatran'ny hoe mipitapita isam-pianakaviana fotsiny ilay izy sy mihodina ao anatina sehatra anankiray isaka fankalalahadolo ihany ny olona ao. Raha ny fanazavana sokajin'olona vitsy raha ny eto Madagasikara no mankafy ny gadona roka. Na izany aza, ilaina no manome sehatra ny mpanakanto mivohy ity gadona ity ho fampiakarana ny lanja ny kanto malagasy. Tsy afa-tokotra ny io fa tena midina ny kanto malagasy izany tonga hampiakarana ny kanto izay. Mety ho anton'izay dia ny mandalo fotoan-tsaratra foana isika taona vitsivitsy indrindra ny resaka Covid. Dia izao izany vao misokatra ny fikarakarana lanonana. Ny fahalalako azy manokana amin'ny olom-pirenena dia mety hoe mba te hiala voly kely ny vahoaka izany manoloana an'ilay fahasarotan'ny fiainana. Avy eo hiatrika ny fidiran'ny mpianatra. Dia izay no mahatonga ny olona mety hoe mahazo. Na mamahazo vahana aza ny kolotsaina sy ny mozika avy any ivelany, tsy tokony hanova ny kolotsaina sy ny mozika mampiavaka ny Madagasikara raha izany.
dia izay ihany koa nidirantsika ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena tandindondoza ny fambolena Chine amin'izao fotoana izao. Anton'izany ny fiakaran'ny hafanana be loatra misy any an-toerana ina araka izany mety isian'ny olana eo amin'ny famatsiana ireo sakafo vokarina avy amin'ity firenena lehibe ity noho izay olana samihafa mitarika hatramin'ny faritra ny rano any an-toeran'izay. A Chongqing. Ao Chongqing, miangona atao amin'ity toeram-pivarotana lehibe ity avokoa ireo mponina ialana amin'ny hafanana be loatra misy any an-toerana. Efa andro maromaro izao niakatra hatrany ny mari-pana tao Chine izay tonga hatrany amin'ny 27 degré raha ny atsimo andrefan'ny firenena. Fa sahiranana no iainany ireo mponina izany. Mafana loatra rehefa matory amin'ny alina. Izao manokana taitra tampoka isan'andro noho izany hafanana be loatra izany. Tao anatin'ny 10 taona mbola tsy fahita ity fiakarana hafanana be loatra ity tao Chine. Miteraka ahitana ho an'ireo renirano ny hafanana raha ny fanadihadiana. Toy ity renirano ao Yangtze ity izay fototry ny fambolena ao Chine. Tandindondoza araka izany ny fambolena ao Chine vokatry ny ahitany. Miayay amin'izay mety ho vokam-pambolena ny fanjakana any an-toerana amin'izao fotoana izao, indrindra ho amin'ny fambolena vary sy soja. Nilaza ireo tompon'andraikitra any an-toerana fa ahina hiakatra ny tamin'ny fanafagana ireo vokatra manoloana izao fahasimban'ny fambolena noho ny ahitany izao. Tsy aivina nefa, misedra olana ny famatsiana ny varim-bazaha manerana izao tontolo izao, vokatry ny ady misy ao Ukraine. Manoloana izany, vola mitentina 2 miliara euro no navoakan'ny fanjakana ao Chine mba hanampiana ireo mpamboly noho izao ahitany izao. Face à la sécheresse. Tapitra treto ny fotoanantsika ho an'ny androany ankasitrana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. L'armée des voleurs izay indray ny lohatenin'ny horonan-tsary entina aminao rehefa avy eo. Anatin'ny sokajy action ireny izy io ka na ny mpankafy na tsy mpankafy izany dia sainay hatrany tsy hisaraka amin'ny fahita lavitra kolo hatrany veloma tomboka. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalambavao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.